mbola vaovao mifandraiky amin'izay sosialy mbahoaka zay hatrany anjaran'izy zokiolony avao amin'ny fokotany Soavo Masoandro indray no nahazo tombontsoa tamin'ny asa sosialy tanterahany fikambanana Tamia na Tanora Miantsehatra androany. Izany natao dia ho fitsonjovana azy ireo amin'izao fety ny farany taona izao. Olona mahery ny 500 arivo avy amin'ny fianakaviana sahirana teo anivon'ny Bogorotany Fadimy no nitoloran'ny fikambanana Tamia na Tanora Miantsehatra fanampiana tamin'ity fety ny Noely sy ny farany taona ity. Androany moa dia anjaran'ireo zokiolona teo anivon'ny fokotany Soavo Masoandro no nahazo ny anjarany ka mety totaly 400 euro pahazo tombontsoa tamin'izany. Voalohany dia fisaorana an'Andriamanitra lehibe fampitosa ny hetsika teto amin'ny faritry Soavo Masoandro zany fokotany ao anatin'ny boribory fahadimy ihany. Ity zany no karazany hetsika famarana nataon'ny Tamia amin'ity taona ity satria io moa dia mitohy foana zany ny ady amin'ny fitiavan-tena sy ny fandraisana andraikitra tsisy takalo ny tanaseo androany amin'ny fitondrana tantely tafabata ho an'ireo zokiolona zany mba ho entin'ny zareo mamarana ny taona satria ny Tamia moa dia fikambanana tsy miresaka loatra ny politika amin'ny ankapobeny fa ny ady amin'ny fitiavan-tena no tena androsiny ka mitaonan'ny olona izay tsara sitrapo hanampy ny mpiara-belona aminy satria tsisy manana ny ampy fa sambatra izay mifanampy ka ny hetsika moa na any amin'ny faritra dia misy ohatran'izao ka ny zavatra petraka dia samy hotahin'Andriamanitra mba hoaka malagasy rehetrarehetra ho tratry ny taona vaovao taona izay isian'ny filaminana isian'ny fitoniana indrindra ny fijerena manokana ny sosialim-bahoaka izay hita fa marefa amin'izao fotoana izao Anohy ny asa sosialy efa nahafantarana azy hatramin'izay ny fikambanana Tamia amin'ny taona ho avy raha ny fanamarian'ny voalohany hatrany.